efapolo taona zay ny Chine ohatr' zao ny endrika isehony dia tianay apetraka zany ohatr' zao ny etombohany amin'izao taona 2024 zao dia nahoana ny toyany ao ambadika izao. Ny fivelarana tiana atao zany dia na ny infrastructure na ny resaka pédagogie sy ny teknika. Efa nananay projet amin'ny fanitarana izay zavatra zany. Ny projet amin'ny maha-projet azy rehetra moa zany dia mila famatsim-bola ka eo amin'ny resaka famatsim-bola zany eo no itadiavana an'ireny partenaire reny ka ny partenaire tsy voafetra hoe iza no afaka handray anjara fa misokatra ho an'ny izay malala-tanana rehetra zany ty sekoly ty amin'ny fanampiana sy ny fikarakarana azy satria ty lycée ty dia olona mijanona lycée-mpanjakana hatrany ka ny fanitarana zany dia miankina amin'ny projet ny ministera fa ny fanatsarana kosa anay izay azonay atao ny tokony andraikitra zany dia ny manatsara sy ny mampiakatra ny niveau ny azonay atao. Raha ity sekoly ity zany dia ilana budget matanjaka, mbola mitady budget matanjaka zay zay tratra satria betsaka nefa zavatra fahasombana ato zany. Tsy teny aminareo afatsy hoe machine ampiasain'ny ankizy amin'ny fanatanterahana ny travaux pratikany zany efa betsaka ihany ny machine milana fanamboarana reny rehetrarehetra reny zany no ilana partenaire ilana an'ilay projet.